Isaorantsika hatrany Andriamanitra rehefa malala no ny fotoana malalaka ahafahantsika miaraka mianatra ny ten'Andriamanitra eto, mifampahery, mampitomboana ny finoana ary amin'ny fifaliana no anolorana ny arahaba ho mba hampirarian-tsoa ho antsika tsiraray avy. Iaraka hivavaka isika mialohan'ny andrenesantsika ny ten'Andriamanitra indray amin'ity anio ity. Hivavaka isika. Andriamanitra tomponay, misaotra noho ny fahasoavana, ny famondram-po izay ataonao amin'ny fiainanay mba ahafahanay miona, ahafahanay mifampahery amin'ity anio ity. Mangataka ny fanahy masina izay ho mpitaridalana, ho mpananatra ary ho mpampianatra anay ihany koa mandritra izao fotoana izao. Koa mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. I Tomasy ilay mpianatra Jesosy. Anio dia hijery lesom-pinoana anankiray makasika ny Tomasy isika izay hitantsika ao amin'ny Jaona toko 20. Jaona toko 20 izay mitantara ny amin'ny nitsanganan'i Jesosy tamaty. Ary eto dia te hiresaka amintsika fa hoe Tomasy ilay azo lazaina hoe kely finoana, Tomasy ilay tsy manam-pinoana, kanefa ahitantsika taratrana zavatra anankiray izay hitantsika hoe tena Tomasy ve tsy manam-pinoana. Andaony vakiantsika ohatra ao amin'ny Jaona toko 20, ny 9:20. Jaona toko 20 dia ny 9:20 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy sy ny manaraka. Ka hatramin'ny 420 no vakiantsika. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa harivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran'izay niangonan'ny mpianatra noho ny fahatahoran'ny Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo foana dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Ary rehefa laza izany izy dia naseho ny azy ny tanany sy ny lany voiny, dia faly ny mpianatra raha nahitany Tompo. Ary indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo tahaka nanirahany ray ihany no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy raiso ny fanahy masina. Na ny elokizana no avelanareo dia voavely zany, ary nizaniza kosa tsy avelanareo dia tsy voavely zany. 4:20. Fa Tomasy anankiray amin'ny 12 ilay atao hoe Didimo dia tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy. Eto zany dia misy resaka izay lazaiko amintsika hoe iza ny tena tsy manam-pinoana. 9:20 dia miresaka manao hoe voarindrina ny varavarana ny angonan'ny mpianatra noho ny fahatahorana ny Jiosy. Inona no nahatonga ny mpianatra nihidy amatrano? Inona ny antony? Satria natahotra ny Jiosy izy ireo. Maty ilay mpampianatra azy dia hoe sao vonony avokoa isika rehetra. Fa hitantsika eo amin'ny 9:20 fa hoe Tomasy anankiray amin'ny 12 ilay atao hoe Didimo dia tsy mba teo raha tonga Jesosy. Tomasy zany tsy natahotra, tsy nidy amatrano. Tomasy ne zany tsy nirindrina tamatrano. Asa mety nanatanteraka ilay hoe andeha hiara-maty aminy. Fa i Tomasy dia tsy nidy amatrano niaraka tamin'ny mpianatra. Tsy manana tahotra i Tomasy. Rehefa malala, raha mijery ny tsy finoana reto mpianatra ireto isika, tsy hoe anambarako hoe anao azakazaka ao amin'izay, fa jereo tsara eo amin'ny 9:1 amin'ity Jaona toko 20 ity dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina kombola maizimaizina nakany amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahita vato vosotra tamin'ny fasana, dia niazakazaka nakany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tiany Jesosy izy ka nanao taminy hoe nalain'olona tao am-pasana ny Tompo ka tsy fantatra izy nametrahany azy. Dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nakany amin'ny fasana, ary niara-niazakazaka izy roa lahy, ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka nihoatra ny Petera ka tonga taloha tao amin'ny fasana. Rehefa malala, ity tantara ity dia mampiseho tsy finoana. Jesosy ne raha vao mbola tsy maty akory dia efa niteny fa tsy maintsy hitsangana amin'ny andro fahatelo. Fa ny zavatra hitantsika dia izao, rehefa nilaza nahita raha avy nanositra menaka, saika hanositra menaka manitra ny fatin'i Jesosy ireo vehivavy ka niverina nakany amin'ny Petera ilay nirindri-trano, dia niresaka hoe tsy ao anie ny fatin'ny Tompo, tsy ao. Rehefa malala,
Nino an'izany ve Petera? Nino an'izany ve Jaune? Tsy nino an'izany izy mirahalahy. Ary izy mirahalahy ireto zay azoko lazaina va kely finoana. Jereo ny zavatra niseho hoe samy niazakazaka ary nanao korsa mihitsy andeha ho any amin'ny fasana. Ary ny zavatra somary matsikaiky hoe dia ny tantara mihitsy moa zany Jaune hoe dia ny mpianatra anankiray niazakazaka nihoatra ny Petera ka tonga aloha. Zany hoe ilay mpianatra tiany Jesosy indrindra tsy zany fa i Jaune dia rehefa niazakazaka i Petera sy Jaune dia tsy naharaka ny Jaune ny Petera, nisy azakazaka korsa zany, tsy haiko tsony hoe tsy marathon sa 100 mètres sa tahaka ny ahoana ity zavatra izay natao ity. Fa tsy naharaka Petera ilay mafana fo, tsy naharaka ny Jaune. Zany hoe misy lesona zany eto, fa miazakazaka makany amin'ny tsy finoana ny ankamaroan'ny olona. Tahaka ny Petera sy Jaune, miazakazaka makany amin'ny tsy finoana. Ry hava-malala, niangona no nitahotra ny mpianatra satria natahotra loatra ny fanenjehana. Sao dia ataon'ny olona hoe nangalarin'izy ireo ny fatin'i Jesosy. Sao dia mieritreritra hoe efa maty ny mpampianatra azy andao vonoina ihany koa. Fa i Tomasy tsy niara-nidy hatrany tamin'izy ireo. Isika dia mena lesom-panasy, lesom-pinoana lehibe androany. Andao tsy azakazaka any amin'ny tsy finoana. Rehefa misy zavatra anankiray atao dia aza ho isan'ireo tsy mino. Fa andao hiazakazaka any amin'ny fanatanterahana. Andao hiazakazaka any amin'ny fifampaherezana. Fa aza miazakazaka any amin'ny tsy finoana. Fa i Tomasy fotsiny misy lesona anankiray izay raisiko izay lesona faharoa dia eo amin'ny 9:20. Dia misy teny tahaka izao. Ary no ny afaka avalona dia tafangona teo indray ny mpianany. Ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo foany dia nanao hoe fiadanana ho anareo. Ary izy tamin'ny Tomasy, atefo eto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako. Ary atefo eto koa ny tananao ka ataovy amin'ny lany voako. Ary aza ho isan'izay tsy mino fa minoa. Dia namaly Tomasy kanao tamin'ny Tompoko sy Andriamanitro. Hoy Jesosy tamin'ny satria nahita ianao dia mino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Efa haitsika ny tantarany tsy finoan'ny Tomasy tamin'ity tantara ity, fa leson'ny mpanahy anankiray fotsiny izay ampaherezako anareo dia izao. Tonga teo Jesosy tamin'ilay harivan'ny andro voalohany, tsy teo Tomasy. Fa rehefa ny tantaran'ny mpianatra hoe Jesosy efa nitsangana dia hoy Tomasy hoe za tsy mino raha tsy hitako ilay noratrana, raha tsy hitako ny tanany, za tsy mino. Fa noho ny amin'ny Tomasy afaka havalona dia niveriny indray Jesosy. Lesona sarobidy manao ahoana re zany hoe raha toa ka ianao rery aza, raha i Tomasy rery aza no nila ny famonjena sy ny fampitomboana finoana dia niverina Jesosy. Efa nanome toky Jesosy Kristy fa ho avy indray ka handray antsika. Fa na ianao io rery aza no hino androany fa ho avy Jesosy dia hiverina noho ny aminao izy. Na no ianao rery aza no namoizan'i Jesosy sy niainy teo ambony hazo fijaliana dia ho nafono anao izany. Niverina Jesosy noho ny amin'ny Tomasy satria tsy nino ny fitsanganako velona Jesosy Tomasy dia niverenan'i Jesosy irery. Ry hava-malala, lesom-panahy lehibe no raisitsika. Jesosy Kristy dia te hamonjy ireo rehetra izay mino azy. Ary te hanamafy ny finoanao io izy. Hitantsika tamin'ny tantaran'ny Sodoma sy Gomora fa Jesosy Andriamanitra dia miezaka manala ny olony tao anatin'ny fahotana. Sodoma sy Gomora dia navoaka ny tao i Lota. Teto amin'ity zao tontolo zao ity dia navoaka ny tao i Noa, valo mianaka, na dia nivonoana tamin'ny alalan'ny safodrano aza izao tontolo izao. Ary ankehitriny tsy maintsy ho levon'ny afo, tsy maintsy ho levona ihany koa ty tany izay iainantsika ankehitriny ity, fa mbola te hakanao analanao teto Jesosy Kristy. Ho an'ny fampaherezana izay omeko antsika sy ny firariana izay ataoko amintsika rehetra dia izao. Andao tsy hazakazaka any amin'ny tsy finoana.
aza manao pirofony tsy finoana mihitsy amin'ny zavatra rehetra zay ataontsika. Fa hiazaka zao kosa ny fampitomboana ny finoana dia ny finoana avy amin'ny toriteny avy amin'ny tenin'ny Kristy, tokony hiazakazaka amin'izany zany isika. Ary ny faharoa dia zao, mino aza ho tahaka ny Tomasy intsony ihany koa ilay hoe rehefa tsy mahita dia tsy mino fa na ianao rery aza dia hiverenan'i Jesosy ny mba hahatonga anao hino ary ankehitriny dia tazomy zany finoana izay anananao zany fa mbola ho avy tselany amin'ny raolanitra Jesosy handray anao na dia ianao rery aza na dia za rery aza. Koa ny tompo any hitantsika sy hampahery antsika amin'ny fotoana rehetra eo ampiandrasana azy tsy ho ela intsony eny amin'ny raolanitra. Hivavaka isika. Andriamanitra ray eo ampitombo isan'andro ny finoanay mba tsy hiazakazaka ho any amin'ny tsy finoana izay. Ampitombo isan'andro ihany koa ny finoanay mba hahatonga anay hahita sy hatsapa ireo fitahim-panahy izay arotsaka ao amin'ny fiainanay. Koa mino izay fa izay tsiraray avy izay nandre ny teninao androany dia hiazakazaka amin'ny finoana anao. Ary manantena sy mino izay fa ianao dia hiverina ho anay satria mino anao izay. Dia momba ny tsiraray avy aharitra eo ampiandrasanao tsy ho ela intsony any amin'ny raolanitra satria tonoina amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen.